Mitontolona ary vao maika ahery vaika hoy ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry taoriana ny fanakanana ny TIM tsy hiditra tao amin'ny magrobe oririka nanatanteraka ny fifampiarabana na tratra ny taona tao an-toerana androany. Vao maraina dia efa nosakana ny mpitandro filaminana ny fidirana tao amin'ny magrobe oririka ary nidina ny teny an-toerana. Nidina teny an-toerana ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena tamin'ny 9 ora maraina teo. Tsy tafiditra hatramin'ny farany teo amin'ny magrobe oririka moa ireto avy amin'ny antoko TIM ireto ka nikisaka teny amin'ny foibe TIM teny Belair ny hetsika ny Antsiprianzère tateriny Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Nanao aksisika saika hiditra tao amin'ny kianjan'ny magrobe oririka ireo mpanaradiany TQ Madagasikara ny maraina teo. Anatrika ny hetsika fifampiarabana na hatratra ny taona izay karakarainy ity antoko ity. Tsy navelan'ireo mpitandro ny filaminana niditra tao anatin'ny kianja nefa ireo olona izay tonga teny an-toerana. Vao maraina dia efa feno mpitandro ny filaminana ny manodidina ny magro. Miafy ianao mandeha rano izay tsy mihinana dia manaja tanjazana efa mandeha ilay olona izao. Ka maninona raha matafinareo amin'izay misandreo maninona raha pidirnao zay zingetsa androfaka izay inaka. Tamin'ny 9 ora maraina no tonga teny an-toerana ny fampiraharaha amin'ireo mpitandro ny filaminana ny solombavambahoaka ny boriboritany fahatelo feno ora lambomanana sy ny solombavambahoaka ny boriboritany fahaenina Todosoa Andriamampandry. Naharitra adiny roa ny fifampiresahana sy ny fifandresen-dahatra saingy tsy tafiditra hatramin'ny farany ireo avy amin'ny antoko TQ Madagasikara ireo. Fa le iamorola saingy tsy hoe iamorola itokona na anonga mpanjakana na ninny fa isakafo izy eo izy zay alo ngamanareo dia mantaniny any préfet ngama dia zay ngama mampanahery misy chef manarandalana rany ambolana am'izay zavatra ro sotra amintsika rehetra sany zavatra azo atao mba niangaviko anareo mba hampandria azy an'izay manao compte rendu ny zavatra mba famprese raha mba azonareo atao dia mba miandry zay hoe inona ny décision za koa amin'ny tenako ezaka hiantso any na izanaty zany ara hoe mba tsonjovantsika ihany le fiarahamonina amin'ny vahoaka fa tsy hoe sady zay le izy baiko misy foana baiko fa amin'ny vahoaka koa mba manana ny teny farany azy mety misy namanareo io misy fianakavinareo misy namanareo zao ny tenanay teo mandana rangamaka any amin'ny 13 mai ozy le namanareo ery aninaa zay eto misy amagro fa tsy any 13 mai efa 13 mai vao maika pire raha tena any amaniny zay no amaka any amin'ny 13 mai. Ankoatra ireo mpitandro ny filaminana izay efa teny be oririka nanomboka tamin'ny 7 ora maraina tonga teny amin'ny magrobe oririka ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria-pirenena tamin'ny 10 ora maraina. Mijery ny filaminana teny an-toerana no nidinana teo a Beoririka raha nambara ny général Serge Jolet. Allez-vous nous sarner de développer nos pays. Fatatareo za. Ka le toe tafatafa tamile ihany dia dimba tafatafa le efa hainao le izy. Non, efa hainao le zay mba tonga fotsiny. Nambaran'ny solombavambahoaka TIM amin'ny boriboritany fahadimy ihany koa fa tsy te hiady amin'ny gouvernemanta ny tenany amin'ny mahatsiara-dalàna azy ireo nefa manakana ny hetsika tanterahana ao anatin'ny tanànan'izy ireo. Rehefa tsipahanay 5% no manome baiko amin'ny mahalehibe ny OMC azy gouvernemanta tsy légitime dia tsy hiditra ny tokotaninay zay le baiko fantatra izy zay mahatonga any mifanatona aminareo zay tsy te hiady aminareo tanànanay ty tanànan'olona privé ty efa miverimberina zay teny zay ohatrany nareo no mitady korotana sanatry tsy anareo zany nyteneny koa averiko ndray mandeha tsy mpitandro filaminana fa esolo koa ianareo fa ry zalampitondra gouvernemanta prime ministre veriko ndray mandeha tsy légitime ianao ndray mato prime ministre. Tao anatin'io tsy fahafahana niditra ny magrobe oririka io no nanambarany ny solombavambahoaka ny boriboritany fahaenina afa mitoy ny tolona ary vao maika ahery vaika. le olona tsy mahazo makeny amina eny amin'ny trottoir aloha dia tena tsisy tsony zany ny fahafahany tsisy tsony ny démocratie ny toy any zany a mitoy ny tolona ary vao maika ahery vaika ny zavatra ataony mpanoratra zany amin'izao a ary miantso ny acteur rehetra zany amin'izao ary mampaterina ny communauté international ny société civile ny zava-mitranga eto Madagasikara mba horetany horen-danitra zany a efa tsy manana zotsony zany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao. Hatramin'ny 1 atoandro niova hevitra ary nivadika ny anatanteraka ny fifampiarabana tratran'ny taona teny amin'ny foiben'ny antoko TIM teny Belair ireo mpanaradia azy ireo izay tonga teny Beoririka.
ankoatra ireo olona tonga teny amin'ny Magrobeoririka, nisy ihany koa ireo olona izay efa niandry teny amin'ny QG Belair niandry ny fahatongavan'ny naman'izy ireo.